eo amin'izay sehatra ny politika izay hatrany na dia efa nijoro tamin'ny taona 2024 aza ny antenimieram-pirenena izay amperinasa ankehitriny hatramin'izao dia mbola banga hatrany ny toeran'ny mpanohitra. Nilaza moa ireo mpanohitra fa tsy hisy ny fitoniana raha toa ka tsy omena azy ireo ny toerana tokony ho azy. Amin'ity fivoriana ara-potoana izay hanomboka raha-pitso eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza, mbola ho banga-trano ny toeran'ny mpanohitra ofisialy izay tokony ahazo ny toeran'ny filoha-hevitra faha-7 eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Raha nanontaniana ny momba io fivoriana io Laurent Ramarsan avy amin'ny Malagasy miara-miainga izay efa nanao ny dingana ho mpanohitra ofisialy dia nilaza izy fa tsisy ny fitoniana ara-politika raha mbola tsisy ny mpanohitra ofisialy eo anivon'ny parlemanta. Ho fivoriana feno politika avolenta no hitranga eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ho hiatrany Laurent Ramarsan mandritra ny fivoriana hanomboka ny talata 2 Mey. Ny HCCM tokony hetsika mihitsy aty didiny no tenen'ny zava-be dans le plus bref délai. Tokony hamenona an'ireo rahalan'ireo dia tokony ihany handeha saisirana exécutif izy. Exécutif tsy manarabiraka. Donc motivana motion de censure zany. Izany tsy misy sans la stabilité politique zany eto. Raha eritserin' niova mitenko par la force des choses ny andehan'ny Teodara eo anivon'ireo député some député reo. Le configuration possible aty misy contradiction zany zay mipetraka ao contradiction unitaire. Donc hatramin'izao anie rien officiel en ce qui concerne misy sanatry groupe parlementaire tsy misy hatramin'izao. Donc ça a toujours fonctionné comme ça. L'Assemblée allemande. De toute façon, nous avons session ordinaire, troisièmement en faire. Donc ce sera une session hautement politique. On a fait des finances rectificatives sur le tabac les députés amenés à trouver des subventions, les SAN, les districts. On verra bien ce que ça va donner. On attendra des finances rectificatives. Raha ny filoha-hevitra faha-7 no mbola banga eo anivon'ny antenimieram-pirenena, ny toeran'ny filoha-hevitry ny faritany Mahajanga kosa ho an'ny eo anivon'ny antenimieran-doha-olona. Tsy mbola misy ny fanendrenan'ny loha-olona isolo ny toeran'ny Hamady izay lasa filohan'ny CAF. Na dia efa nanao ny fahitana fahabanga-toerana aza ny HCC, mbola andrasana hatrany kosa ny fanendrena ataon'ny filoha-pirenena.